Fanontaniana petraky ny mpanara-baovao politika eto Madagasikara ny hoe fanjakana toy ny ahoana marina no tian'Andriamatoa Andry Rajoelina apetraka eto amin'ity Madagasikara ity. Rehefa zohina mantsy ny tantara, vantany vao tafapetraka teo amin'ny toerany filoham-pirenena ny tenany dia niazakazahany voalohany ny saika hanovana ny lalam-panorenana ka hanafoanana ny Sena rafim-panjakana izay tondroiny fa anisany mandany vola be indrindra kanefa tsy hita izay ilana azy. Iza ny mety amintsika manana sénateur 320 ve sa tanan-dehibe 320 manana parc solaire hoentina anazava ny vahoaka sy ny tanàna maromaro eto a Madagasikara. Azavana sa Sena? Azavana sa Sena hoa? Rehefa tena fotorana nefa dia ny fahatahorana ireo sénateur HVM maro anisa ao anatiny ity androm-panjakana ity no saika hanafoanana izany androm-panjakana izany. Saika ho kitihany ihany koa ny 450 ao anatin'ny lalam-panorenana izay mametraka fa ny vondrona tokona ny antoko manana ny maro anisa eo anivony ny antenimieram-pirenena no manondro ny Prime Ministre. Natahotra ny saika tsy azony maro anisa mantsy ny filoha ny aloha ny fifidianana solombavambahoaka ka saika ny azakazahana ho ampiarahana ny fifidianana solombavambahoaka mihitsy izany fanovana izany. Rehefa nahazo ny maro anisa teo anivony ny antenimieram-pirenena nefa ny IRD tamin'ny lalana taham-pahavitihana 300 sy fifidianana feno osoka dia niteraka fanelingelenana ho an'ny fitondrana indray ny fisian'ny lalàna mifeno fanoherana eto Madagasikara tao anatin'ny lalam-panorenana ka nitadiavana hevitra ny anovana izany lalàna izany amin'izay mampetipety azy ireo. Izy ireo ihany anefa no nanoratra ity lalàna ity. Amin'izao indray ny fifidianana ben'ny tanàna dia hita mibaribary fa ny fanjakana mihitsy no fosotra amin'izao fanemorana ny fifidianana izao.